aradrariny ny fizarana ny vola azon'ireo mpilalao sy ny staff tao anatin'ny barea-tranona izay nahazo vola $10 tamin'ny fandresena tamin'ny ampahefadalan'ny tranona no tanterahana amin'ny volana janoary lasa teo tany Algérie izay nataon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra raha nambaran'ireo mpilalao ny barea-tranona niaraka tamin'ny mpanazatra androany. Zara mantsy raha nahazo 520 tapitrisa ariary avy izay tsy nisy fampilazana natao fa narotsaka ny anatin'ny kontin'ny mpilalao tsirairay io vola io raha ninomarin'izy ireo androany ary nanova ny fanambarana ihany koa fa ametraka fitaranana any amin'ny FIFA sy ny CAF amin'ny fizarana ny vola io ireto mpilalao ireto. Mbola azo esana tsara ny lalam-pifidianana amin'izao raha nambarany Naivra Oldin solomavamboaka miboribory tany fahadimy ka io no anatanterahana ny fifidianana ho avy eo izay tsy maintsy misy raha ninomariny androany. Efa mahafeno ny fepetra tokony hidirana amin'ny fifidianana izao raha ny nambarany ka ny fitondram-panjakana no mamatsy vola araka izay lany amin'ny teti-bolam-panjakana izay nanamariany fa tsy tokony hamakilo amin'ny fanovana ny lalam-pifidianana intsony ny mpanao politika fa tokony hanomana ny mpanaradia azy ifotony raha tokony nolazainy fa ny fanamarinana ny anarana any anatin'ny lisam-pifidianana ny tokony ataony olom-pirenena sy ny mpifidy ho hiatrany Naivra Oldin. Hiditra ao anatin'ny fitokonana ireo mpampianatra izay mbola miasa anselika eny amin'ny anjerimanontolo Akatso raha toka mbola tsy mivaly ny fitakin'izy ireo amin'ny hanomezana ny damin-karama izay tsy azo tao anatin'ny efataona raha ny fivoriana ny ombonana nataon'ireo mpampianatra niaraka tamin'ny CSS teny Akatso omaly nisy foana ny fitakiana saingy tsy nahazo navaliny hatramin'izao ho ny solo-tenan'ny mpampianatra. Idirantsika avy hatrany ary ny antsipriany vaovao vola 20 tapitrisa ariary avy isaky ny mpilalao no nomeny ny federasiona malagasy ny baolina kitra ireo mpilalao tsirairay atao reny ny famoahan'ny FIFA sy ny CAF ny prize money azo nandritra ny lalao tranona hoy ireo mpilalao barea-tranona androany. Tsy aradrarina anefa ny fizarana ny vola azo io satria tsy nampahafantarina ireo mpilalao akory ny fandefasana ny vola tany anaty kontin'ny tsirairay hoy ihany ireo mpilalao. Tsy anaiky ireo mpilalao ka nanomana taratasy anaovana fanamarinana any amin'ny FIFA sy ny CAF hoy izy nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety ny Real TV tamin'ny ity androany ity. Alina moa no namoaka ny fampahafantarana tao amin'ny page Facebook ny federasiona malagasy ny baolina kitra fa efa nalefa tany anaty kontin'ireo mpilalao ny valikasasarany mpilalao izay nandray anjara tamin'izay tranona izay hoaratsika ny antsipriany vaovao hoetsiny Mikael Andrianjaka sy tokony Samy efa nahazo ny valikasasarany avokoa ireo mpisehatra rehetra tao anatin'ny barea-tranona araka ny lamina napetraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra ka efa narotsaka tany amin'ny kontin'izy ireo tsirairay ny vola tamin'ny kasasarany tamin'izany raha ity taratasy navoaka ny federasiona omaly 10 Mey ity. 520 tapitrisa ariary isaky ny mpilalao fotsiny anefa no azo ireo mpilalao izay adikan'izy ireo tsy aradrarany ny fizarana hoy ireo mpilalao. Le izy zany ohatrany somary tena mampalahelo satria amin'ny fomba ahoana moa zany hoe tsy mba misy zavatra ifampiresahana ve fa tonga dia ohatrany hoe sanatria izany hoe ohatrany ireny tsisy dikan'ireny zany izay satria raha niala tany Karion zay dia mba mifampiresaka tonga dia tokony mba mifampiresaka ihany koa na ohatra hoe anao ny virement raha zareo tokony mba miteny anay hoe androany ny virement nareo hoe ohatr'izao montant-nareo fa tonga dia alefalefa fotsiny ihany le izy nefa le zavatra nataony tany tsy hoe inona kory fa iny vonam-pirenena reny narovany tany fa tsy hoe tsangatsangana zay na ninona fa tokony mba nisy fifanajana kely an'izay efa matetika zay na dia tena amin'ny FMF tena miborao resaka ny angavy tamin'izareo hoe ahoana ny fomba hikarakarana anazy nefa dia tsy hita zany izay tena valony fa dia rava amin'izao fotsiny. Takina hoy ireo mpilalao ny zarana an'izany araka ny tokony ho izy satria izy ireo no anisan'ny niaro ny voninahim-pirenena fa tsy ireo kluba sy ny ligy izay tsy hita nandritra ny fanomanantena sy ny fijaliana izay nenan'ireo mpilalao nandritra ny fanomanana ny tranona tany Karion. Tahaka ny valikasasara anay ka ahoana moa zany ny olona tsy niasa tsy tsemoka no mahazo valisoa bebe ary ny resaka tena mampalahelo anay dia resaka symbolika amin'ny fomba ahoana moa zany maha symbolika ny anay sy ny staff fa ny olona rehetra tsy symbolika izay voakasika ao voatonona eto mialatsiny mitonona ny reto hoe
présidentn'ny ligue sy ny présidentn'ny club. Ina moa nataon'izany présidentn'ny ligue zany tany taminay tsirairay avy. Tanakareo zay tapaka ny jiro, zay ny nanao plus mividy gasoil zay mividy essence anaovana ny ividianana ny essence mba hijirena baolina tamin'izany andro mondial tamin'izany. Tapaka ny rano Tanakareo, izy mba nandraindraikitra tamin'izany fa tsy zay ihany. Efa nisy ho ihany koa ny mpanazatra mba rihatranana ny fionana tamin'ny federasiona ny alarobia lasa teo izay nangatahany ireo mpilalao fanazavana mikasika ny tokony isitrahany izy ireo ny prize money azo tamin'ny fifaninanana tranona tamin'ny volana janoary lasa teo sy ny fitakiana izy ireo ny taratasy avy amin'ny FIFA manamarina ny vola tokony ho azo saingy tsy naseho ny federasiona zany. Ny mpilalao sy ny staff tsy mitako zato tsy mitako hoe ny prize money ray manontolo dia leo anay iara malala nisy ny mety hoe sarge sy ny zavatra natao tsy any le izy fa le izy kosa tokony hoe any amin'ny zavatra tokony ara-dalàna tokony amin'ny ara-dalàna tiako tenena dia zao ny sasatra ny ankizy sy ny staff talohan'io zay dia efa tonga tany fédération nanontany foana manaona le izy nampiantso mifampiresaka tamin'izay fotoana izay raha mbola samy tany Algérie dia ny hoe aza matahotra fa ho zaraina mangarahara tsara le izy ao anatin'le izy ny andro zay rehefa tonga zay dia ny andro taratasy avy any amin'ny FIFA ny andro taratasy avy any amin'ny FIFA ny fédération malagasy rehefa tonga le taratasy avy any FIFA dia milaza ny taratasy zay natoronay zay nivakina taminay misy paragraphe nivakina teo aminay hoe ny nareo mpilalao sy ny staff dia titre symbolique fa mbola omena ny club ny an'ireo mpilalao reo sy ny ligue. Fizarana misasaka ny vola azo ny tokony atao ho hiatrany ny coach Roro izay nilazany fa tsy aradrary ny fizarana. Tsy avy hatrany ny hoe aradrary ny manahirana amin'ny resaka an'izy ny resaka vola manahirana ny mpilalao mieritreritra hoe tokony tsaratsara kokoa izay raha ny fiafina sy ny effort nataon'ny mpilalao nanao effort koa ny association ny fédération misy olona hafa mety ankoatran'izay ekenay zany manaiky ny administration nisy asa nataony zany nge tsy misy milaza zany marina misy ny olona miasa natao rehetrarehetra filay tsy ny olana dia tsy mety tsy ny ligue sy ny club koa ny olanay fa misy io zay nieritreritra hoe raha ohatra ka miteniteny foana 50-50 ohatra 50 ho an'ny acteur zay tena nanao 50 ny fédération any amin'izay anjara anjareo zay izy manome any amin'ny ligue sy ny club tsy olan'izany na hoe 60-40 ary ohatra miteniteny foana zany hevitra korery ametraka taratasy fitarainana any amin'ny FIFA sy ny CAF mba rihatranina ary efa andalana ny fanatanterahana an'izany hoy ireo mpilalao. Le tijanay nataonay efa nisy taratasy zany efa nataonay fa ankory le izy zany hoe hitaratasynay zany izay bary atsana ihany manao an'io ho alefanay taratasy io raha jerena le izy mifanohatra be amin'le zavatra ny tadiavinay zavatra nataon'le FMF tena fanohatra mihitsy zay tsy anona hoe 4% le izy na 4%. Mitentina $10 tapitrisa moa io vola azony mba rihatranina izay nandray anjara tamin'ny lalao izay nitanterahana tany Algérie io ary na tafiakatra ny Madagasikara teo amin'ny ampahifadalana. Hatramin'ny androany mpilalao 10 tamin'ireo mba rihatranina no misitraka n'izay 10 tapitrisa ariary izay raha ny nolazainy izy ireo. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena ny 12 Mei ho avy izao no tonga eto Madagasikara naramaso ireo foto-drafitrasa andraisana ny lalaon'ny nosy quiz izay ao anatin'ny vondrona mpanaramaso ny foto-drafitrasa amin'ny izay lalaon'ny nosy izay raha ny fanazavana azo 3 volana mialohan'ny lalaon'ny nosy no nankatoavana ny fandraisany Madagasikara ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana ny 12 Aogositra hatramin'ny 3 Septambra ho avy izao. Iroso amin'ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa ny fanjakana ataorian'ny fididiana izay nataon'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fanatanjahantena. Ireo foto-drafitrasa andraisana ny lalaon'ny nosy ny sabotsy lasa teo raha ny tatitra natao tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo ihany koa ary efa misy ny fanazarantena ataon'ny atleta andray anjara amin'izay lalao izay. Lomenina raha vao arivony sy tokony ena raha ndrenjatov kosa no hitatitra ny vaovao.
Ny filohan'ny anteny mirandoolona nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany no tanterahan'izy ireo ny talata 2 May hariva lasa teo no nilaza tao anatin'ny kabary fanokafana io fivoriana io fa tsy tokony hisy ny fanomezan-tsiny atao amin'ny fanomanana ny fandraisana ny lalao ny nosy. Efa miroso amin'ny fanazarantena mantsy ny mpilalao amin'izao raha ny nomariany. Oka tsy fanometsiny, oka tsy fanendika andraikitra fa zao fotoatsarotra zao indrindra ny tokony hitadiavana ny firaisan-kina amintsika malagasy ary misy moa dia tena azo lazaina mihitsy hoe maramara saina fa dia tonga hatramin'ny na hoe tsy tanteraka ny jeu des îles ty amintsika ny fanirian'ny sasany mihitsy zany a dia ohatrany hoe ny anapotika an'le firenaka everitra fa toetsaina tsy dia mendrika loatra zany a ka tokony a mba halavirony eto amin'ny firenena fa tsika efa miomana ny tanora malagasy anatrika an'izany jeu des îles zany a efa vonona daholo efa mandeny fa fanaovana fotodrafitrasa rehetrarehetra efa miroso daholo zany rehetrarehetra zany a. Tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 3 May teo nefa no namaritana ny asa tokony atao amin'ireo fotodrafitrasa anatanterahana ny lalaon'ny nosy. Izy araka io filan-kevitry ny minisitra io ny fampanaraha-penitra ny fotodrafitrasa sy ny kianja toy ny fanamboarana ny kianja ny atletisme, ny fanarenana ny dobo filomanosana ho votovorona, ny fanatsarana ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ary ny fanampiana bozaka ny kianja makian-dotam-penaka, fanamboarana izay arahana amin'ny maso ivosinoa. Mahakasika ny fanomanana ny atleta malagasy kosa indray efa nanomboka ny fanomanana ho an'ny taranja sasany araka io tatitra ny filan-kevitra minisitra io. Misy ireo fanazarantena tao anivelany toy ny taranja atletisme any Kenya, badminton sy tennis de table ary fibatana fonjam-by any Chine, ny tolona any Bulgarie, ny lomano any Thaïlande, ny judo any France. Nekeny vao mirairaisam-pirenena misahana lalao ihany koa fa tsy hisy ny village des jeux hipetrahan'ny mpilalao noho ny fisorohana ny valanaretina Covid-19 fa hiparitaka amin'ny trano fandraisam-bahiny ireo atleta rehetra. I Madagascar, Maurice, La Réunion, Maldives, Comores, Seychelles ary Mayotte no andray anjara amin'ny lalaon'ny nosy io. Ho avy eto Madagasikara ny 5 May ho avy izao kosa araka ny vaovao azo ny vao mirairaisam-pirenena misahana lalaon'ny nosy izay hanomana izany. Ny vondrona mpanara-maso ny fotodrafitrasa amin'ny lalaon'ny nosy no hijery ireo kianja rehetra izay andray ny lalao. Tontolo ny fanatanjahantena sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray mitoetra ny asa fanaovan-gazety fa ny mpitondra no misolo ka tokony irahina hoy ny mpikarakara nandritra ny lalao ara-panatanjahantena ny fanandrinan'ny sampanao gazety izay notanterahana androany teny amin'ny kianjany Barea tetsy Mahamasina. Manana fanantenana ihany koa ny sehatry ny asa fanaovan-gazety satria iray eny an-kianja na dia samy manana ny friany aza ho ihany ny mpikarakara. Isan'ny nandray anjara tamin'ny lalao ara-panatanjahantena baolina kitra izay natao androany ity moa ny ekipa ny Real TV Madagasikara ary ny fanotrona sy ny fanohana ny mpiara-miasa rehetra nampiseho izay firaisan-kina ho an'ny mpilalao izay. Ndeha hoarantsika ny antsipriany vaovao hoenty ny mpanao gazety ny Real TV. Iray eny an-kianja, io ny loha hevitra no entina tamin'ity fifaninanana ara-panatanjahantena no karakaray ny vondro ny mpanao gazety ara-panatanjahantena na ny UGSM sy ny olafitra ny mpanao gazety ary ny jobana ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety manao baskety androany. Ambom-piona ny mpanao gazety noho izany teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay nanatanterahana an'ireo lalao ireo. Tanjona napetraka tamin'ny hetsika ny fankahitan'ny mpanao gazety rehetra izay miara-miasa isan'andro eny an-kianja ho ihany koa ny mpikarakara. Fanombohana no natao tamin'ity hetsika ity ary azo eritreretina ny tohizany raha ny fanazavany Omegara ny Avizona ao anatin'ny komite mikarakara. Isorana be tabe ny mpandray anjara rehetra aloha voalohanteny nafinatra fa tonga maro be ny mpandray anjara ary hita manana fanantenana antsika amin'ny sehatrana asa fanaovan-gazety. Misy ihany mety hoe tsy fahatombanana kely maro isan-karazany tena tamin'ny lafiny fikarakarana fa efa nitady vahaolana ny mpikarakara tamin'izany rehetrarehetra izany. Nafinaritra ilay izy fa miona daholo tsika tena hoe iray eny kianja tokoa anaty tontolona asa fanaovan-gazety. Ny rarina dia hoe itohy tsy amin'ny resaka fanatanjahantena ihany ilay izy fa tena iray tsika na dia samy manana ny ligne éditoriale ny arana dia tena hoe iray tokoa mpanao gazety amin'ny sehatrany asa fanaovan-gazety. Dia fa izay ilay tanjona isin'ny firaisan-kina itsika koa andalo période somary anahirana ato tsika mitoetra. Ny asa fanaovan-gazety io mitoetra foana fa ny olombelona eo alohantsika eo misolo dia noho izany mila mafiona le firaisan-kina na dia eo ara
io azy zavatra izay. Tao anatin'io lalao ara-piralaina androany io no nahitana ny fiarahany samy mpanao gazety ka isan'ny nandray anjara tao anatin'izany ireo mpiara-miasa tao amin'ny Real TV Madagasikara. Ireo lehilahy no nandray anjara tamin'ny alalan'ny baolina kitra. Vao maraina dia efa nifampitona ny ekipa izay nanomboka an'izany tamin'ny fanazarantena ny alohan'ny nidirana an-kianja. Samy naneho ny fahavononany avokoa ny mpiara-miasa izay tonga maro nanotrona andreo mpilalao. Ho an'ny lalao voalohany, ny onjam-peo Voix de la Sagesse no nifanandrana tamin'ny Real TV ary nisarika tamin'ny isa ohatran'ny lalao. Nitohy tamin'ny fifanandrinana tamin'ny Record TV ihany koa izany avy eo. Resy tamin'ny isa iray ohatra nefa ny Real TV ary mbola resy ny TNTV tamin'ny isa iray ohatra ihany koa. Fanombohana ny androany, lalao ara-piralaina ihany koa ka samy afapo tamin'ny lalao nataony ekipa. Ny zavatra niainana aloha mafimafy ny adv fa tsy kivy mazany satria bola ma tsy maintsy misy resy, tsy maintsy misy mandresy. Par rapport tany amin'ny entraînement zany dia hita hoe nisy fiezahana kely ihany ny ekipa tety ambony terrain. Efa manomboka mivoatra fa azonay io amin'ny herintaona. Ny resaka tournoi bola kitra ohatr zao ny orinasa moa zany dia mampifondrina ny mampifondrina ny mpanao gazety, ny olona rehetrarehetra moa zany dia anisan'ny zavatra tsara be le fikarakarana fa makasitraka be dia be. Nandritra ny tournoi intermédiaire androany ihany koa no nisy ny fifanandrina ny vondron'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena na ny UGSM tamin'ny mpanao politika ny tolakanso teo raha toka ny fanandrana tamin'ny Telmany Job tamin'ny basketball. Nisa roa amin'ny telopolo moa ireo vondrona mpanao gazety nandray anjara tamin'ny ity lalao ara-panatanjahantena no tanterahana androany teny Mahamasina ity. Ny vaovao farany voaray makasika izay lalao ara-panatanjahantena nataon'ny mpanao gazety zay moa zany dia norombany ny orinasa fanaovana gazety Cool TV ny amboara tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny taranja basketball raha ny mpanao gazety ny Ilotsera kosa no nivoaka mpandresy tamin'ny taranja football nandritra izay match intermédiaire no tanterahana androany teny Mahamasina izay dia miarahaba ireo ekipa ireo zany ny Real TV Madagasikara, ny radio Voix de la Sagesse kosa no teo amin'ny laharana faharoa ary ny groupe ABC Jumina no fahatelo izay samy nahazo medaly avokoa ho an'ny taranja basketball. Mbola ny ekipa ny RVS ihany koa no nitazona ny laharana faharoa tamin'ny taranja football ary ny TV Plus Madagasikara teo amin'ny laharana fahatelo raha izay sokajy tamin'ny lalao ara-piralaina teo amin'ny samy orinasa fanaovana gazety izay. Fa tafiditra ao anatin'ny diplomasia politika ny fanatrehan'ny diplomaty vahiny ny fivorian'ny androm-panjakana tahaka ireny teny amin'ny anteny mera-pirenena. Ny talata lasa teo ireny hoy ny ministra lefitra misahana ny raharaham-bahiny teo aloha Bary Rafatrolaza. Tsy tokony ho raisina dika hafa ho izy ny fahatongavana ireo diplomaty ireo satria efa fomba fanao any amin'ireo tany manaraka ny rafitra Amerikana izany. Nanamafy moa ity diplomaty malagasy sady efa ministra lefitra nisahana ny raharaham-bahiny teo aloha ity fa fotoana nahafahany ireo somam-bahoaka nanararoatra ny resaka ny fiara-miasa amin'ireo firenena mandeha fa maso ivo eto amintsika ihany koa ny fotoana tahaka ireny natongavan'izy ireo teny amin'ny anteny mera-pirenena ireny. Mendrika zavatra tsy masy anjara-potony rainy. Tsy mahazatra ny eto Madagasikara ny fahatongavan'ireo masovo vahiny miasa sy mony eto Madagasikara eny amina androm-panjakana toy ny teny amin'ny anteny mera-pirenena. Nandritra ny lanonam-panokafana ny fotoam-pivoriany anteny mera-pirenena ny talata 2 Mey 2024 lasa teo hoy ny ministra lefitra ny sahana ny raharaham-bahiny teo aloha Bary Rafatrolaza androany. Fomba efa mahazatra n'ireo firenena mampiatra ny rafitra Amerikana kosa nefa ny fanatrehan'ny diplomaty vahiny ny fivoriany androm-panjakana tahaka ireny raha ny nambarany. Ny malagasy moa dia manao nanaraka ny administration frantsay. Ny frantsay tsy manao an'ireny, ny tany francophone zany. Fa any amin'ny tany anglophone dia reny mihitsy no fatao. Amin'ny fotoana mpivoriana voalohany ny parlementa dia
mandefa fanasana ho an'ny maso vovahiny rehetra monina sy miasa eo amin'ny tany anankiray ny filohan'ny antenimera-pirenena dia koa satria voninahitra ny lehibe ho an'ireo firenena reo masovo reo zany hoe androm-panjakana anankiray no asaina ny androm-panjakana ny repoblika zay tany manday azy ireo na le pays d'accueil ozany vazaha dia mamaly izay fanasana zany izy. Ao anatin'ny diplomasia politika ihany koa ny fifanantonana eo amin'ny parlemanta amina firenena iray sy diplomaty vahiny miasa ao aminy ho ihany ity diplomaty malagasy ity. Misy ny diplomasia politika de reny zany le izy hitatsika reny fotoana anankiray anehoanan'izay, de misy le malaza amin'izao fotoana ny diplomasia ekonomika. Fotoana tokony nahafahan'ny mpanantanteraka sy ny parlemanta ny faneraserana amin'ireo masiovo vahiny araka izany ireny fahatongavan'ireo masiovo vahiny miasa sy mony eto Madagasikara nandritra ny lanonam-panokafana ny fitoam-piviriny antenimera-pirenena ireny ho ibary Ravatrolaza. Satria ny ambassadeur izy ireo zany no masiovoan'le firenena mandefa azy eto. Sarotra mbola sarotra hoe azo any ministry ny raharaham-bahiny fa amin'ny fotoana ohatran'ireny dia azonao ary fampiresaka mety fiandohan'ny resaka ihany amin'ny fiara-miasa ary amin'ireny fotoana ireny ihany koa ny fotoana hifaneraserany amin'ny le masovo vahiny na amin'ireo androm-panjakana anakoroana ny mpanantanteraka zany na ny mpanao lalàna. Solotena ny masiovo vahiny sy vorona iraisam-pirenena miisa 7 moa no tonga nanatrika ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana ny antenimera-pirenena ny talata lasa teo. Fa tsy maintsy isy ny fividianana eto amin'ny firenena satria efa vonona amin'izany ny fanjakana ary tsy tokony ametraka iainy rehetra ho ny solomam-bahoaka ny boriboritany fahadimy na ivora olodinina androany. Tsy tokony isy ihany koa ny fanavaozana ny lalaam-pividianana araka ny fangatahana maro izay mandeha ho ny solomam-bahoaka ny boriboritany fahadimy na ivora olodinina hatrany. Tsy tokony isy ihany koa ny iayay amin'ny sin'ny korotana eto Madagasikara satria andraisana fepetra izay manakorotana raha ny nambarany ity solomam-bahoaka ity. Mikaela Andrianjaka sy tokony ena Randrianjatovo. Azo iasana tsara ny lalam-pividianana izay ampiasaina amin'izao io raha ny nambarany Naivra Oldina izay solomam-bahoaka ny boriboritany fahadimy androany. Tsy tokony isy resaka araka izany raha ny nomariny ny fanovana ny lalam-pividianana. Fa zay dia tsy mieritreritra mihitsy ny hanova lalam-pividianana ary aminay dia mbola mety azo iasana tsara io. Mety misy tombontsoa manokanikany fokonao hoe ngamba amin'ny asa ataony no hoe mety mahazo tsy haiko fa matsimbola izy dia mahafaha amin'ny asa dia izay mamay anazy hoe kitondra lalam-pividianana fa raha aminay efa mahafeny fepetra hidirantsika ny fividianana zao. Tsy tokony ametraka aiay amin'ny mety sisy ny fividianana ihany koa ny olom-pirenena fa ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny anarana anaty lisam-pividianana no tokony atao hoy Naivra Oldina. Nambarany ihany koa fa efa vonona amin'izany ny fanjakana ary tsy maintsy ho tanteraka ny fividianana. Ary ny fividianana dia izy tsy tokony misy amakilohan'izany ny mpanao politika, tsy tokony misy amakilohan'izany ny olom-pirenena rehetra ny mpifidy. Ny anjaran'ny olom-pirenena dia mijery ny anarany eo anaty lisam-pividianana fisetratrao. Ny anjarany ny toko politika dia mametraka amin'ny baziny sy miomana ny fividianana fa zany fividianana zany anjaran'ny fitondram-panjakana zany, anjaran'ny seni zany fitondram-panjakana no mamatsy vola araky ny lambolan'ny teti-bolam-panjakana. Tany milamina sy tsy misy korontana ihany koa i Madagasikara hoy Naivra Oldina ka tsy tokony isy anana iay amin'ny sin'ny korontana. Voalohany tsy tokony misy aya zany hoe izy kotana eto fa zay mpanakotana dia tsy maintsy andraisana fepetra. Tsy isy intsony zany hoe fanaovana mpitolo na fanakotanana eto amin'ny firenena. Faharoa amin'ny mampanao lalàna tsy mpandinika teti-bolanay dia mahita amin'ny mampanara-masony any samy mpanantanteraka fa efa mampandola ny tompona andraikitra dia efa miomana an'izany fividianana izany daholo. Ny antso-mpanao gazety moa androany ity solomam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity nitondra ireo fanazavana ireo.
ny fanaovana politika amin'ny fomba hafa no fodikevitra mbola hijoroany ny antoko leader fanilo hatramin'izao ka namerenan'izy ireo ny isan'ny antoko politika tokony ny orina teto Madagasikara hatramin'ny taona 2019 ny filohan'ny antoko ho sarotra ho an'ny vahoaka izay tantsaha avokoa ny ankamarony no ifidy olona iray anatin'ny antoko maherin'ny ronjato izay misy amin'izao fotoana izao raha ny nomariany ity antoko ity hatrany mbola takiny ny antoko leader fanilo ihany koa ny tsy hahafahan'ny kandida izay mizara t-shirt sy mampiasa vola betsaka amin'ny fampelezan-kevitra eto Madagasikara izay miainga amin'ny fanavaozana ny lalam-pividianana raha ny kongresy izay no tanterahany antoko leader fanilo omaly andeha arahantsika ny antsipriany vaovao hoentiny Ezekia Hermalala sy mendrika zavatra tsima. Andray anjara amin'ny fividianana rehetra eto amin'ny firenena ny antoko leader fanilo raha nambara ny filohan'ny antoko. Ary ny tanjona antoko politika rehetra dia ny androtsaka kandida akafahefana. Fa saingy androany ho nijoro ny bureau national mpandrindra vaovao dia mbola andinika izahay ny fomba afahanay miatrika an'izany fifidianana zany fa leader fanilo tompoko dia andray anjara amin'ny fifidianana rehetra misy manaraka eo. Iadivan'ny antoko leader fanilo ny ampienanany isan'ny antoko politika eto Madagasikara raha ny nambarany filohan'ny antoko tao anatin'ny kongresy izay nataon'izy ireo. Io ny matomatisanay ato anatin'ny leader fanilo. Faire de la politique autrement. Androany mbola sarotra miady mahakasika satria raha roapolo izy tany amin'ny 7 ny antoko politika amin'izao izy 200 fa mihoatra izy raha mato ministra mihoatra ny 200 ahoana moa ny ahafahany vahoaka ifidy antoko 200 ny 900 ny vahoaka malagasy dia tantsaha izy atsika zany hoe zany manakaikaiky ny tsy mahay taratasy ahoana ny ahafahany ifidy ao anatin'ny antoko 200. Efa manomboka mamaivay ny adihevitra noho ny mahatao-pividianana ny taona 2024 ny antoko leader fanilo. Tokony hampandevitra ny ampipo noho izany raha nambaran'izy ireo ny rehetra notakin'ny leader fanilo noho izany ny ampiatona ny fizarazarana zavatra mandritra ny fampelezan-kevitra. Raha ny anay leader fanilo manokana dia ny zavatra nitakinay hatramin'izay ka hatramin'izao tsy voazao zay nitakan'izany fa 20 taona dia tsy tokony anekena intsony ny fizarazarana zavatra na fizarana vola mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra. I Mahosindrahaja Herniaina na i Babala no voafidy ny mpikambana tao amin'ny antoko leader fanilo ho filoha hitarika ny antoko tao anatin'ny kongresy izay no tanterahana ny alatsinainy ray mery efa nisedra fizarazarana ny mpikambana nanomboka ny taona 2024. Tsy mora ny nolalovana taorian'ny nametrahany ireo filoha mpiara-mitantana miisa 2 ho ny filohan'ny leader fanilo vaovao. Ny 14 Jolay taona 2024 no niompana ireo mpikambana rehefa tsy nisy niala tao anatin'io antoko io araka ny tsangakevitra izay efa nijoroana hatrany ambolohany ho io filoha vaovao io. Ny commandant Toto Alphonse sy ny profesora Zafera Rabesa moa no filoha niara-mitantana ny leader fanilo nanomboka ny 14 Jolay 2024 hatramin'ny 2 May 2024 lasa teo ary izao no dombiasa ny Mahosindrahaja Herniaina izay efa mpikambana tao anatin'ny leader fanilo ihany koa. Izy araka izany no filoha fahadimy mitantana ny antoko leader fanilo izay naory ny tompoko lahy Herzora Zafimaleo. Ny 2 May lasa teo no nanatanterahanizy ireo ny Congrès national ary nisiny ireo solotena isaparitra izay tonga teto Antananarivo. Raha isanjato ny asa fampandrosoana ho betroka ihany no vitan'ny fitondrana izay lasa fampanantenana pokaty ho ireo mpikarakara ny miavatoro ao betroka tsy mahazo angidiby anaraka ireo dahalo mangalatromby tsy vita ny ozinina misahana ny fandefasana herinaratra amin'ny herin'ny masoandro tsy nisy vita ihany koa ny lalana fa ny ampahany ihany no notapenana natao bombovoanjo ho ireo komity mikarakara ny miavatoro ao betroka ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tao anatin'ny antoko TGV no niala ireo komity no ny tsy fisin'ny fampandrosoana tao anatin'io district io. Ny antsony anatanterahany somamahoaka sy teny Randrena Solony aiko ny miavatoro any betroka moa i komity mpikarakara io miavatoro any antoeran'io mba ianoany ity somamahoaka ity ny olana sy ny etaetan'ireo vahoaka any antoerana. Tokony aina Randrenjatofo sy Nansira 900.
tsy misy afa-tsy ny fampiarina ny fitsinjaram-pahefana tena izy ihany no ahafahana mampandroso ny distrika ny Betroka raha nambarana ny mpikarakara ny miavatoro any an-toerana. Zava-dehibe ho izy izany antony iantsoan'izy ireo anisiteny irandrena solony aiko izany. Zavatra ilainay koa zany le vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana zany hoe décentralisation effective ka natao kilabao foana Betroka hatramin'izay vangongo aty andrenivohitra daholo le fahefana zany fa tsy voazarany aminay any amin'ny faritra any zany. De zay zany mampalahelo ny vahoaka ho ny Betroka. Nefa zahay aty amin'ny faritra ny tena mahafantatra ny olana any aminay zany. Tsy nisy vita hatramin'ny androany hatramin'ny lalana ny Betroka izay nanaovana fampanantenana ny anatanterahana azy hoy ireo komity mpikarakara ny miavatoro ao Betroka. Sekoly manara-penitra hatramin'izao mbola tsy vita. Ny polisy koa mbola tsy vita. Zany aby zao fampanantenana nataony. Fa ny asa fotsiny manomboka fa tsy vita hatramin'izao fa mbola eo miantona eo fotsiny. Ohatra amina usine panneau solaire ny pavé zao pavé tsy de ara-dalàna pavé bonbon voanjo zany le fahitana azy. Tsy misy niveau sasy le pavé fa mandeha ho azy ihany fotsiny. Ankoatran'izay koa zany hoe asina omena hélicoptère Betroka amin'ny fandriampahalemana amin'le alatrombo reny hatramin'izao tsy hitanay le hélicoptère manaraka an'ireo hoe alatrombo io. Hoe asina puce aby hatramin'ny omby nefa hatramin'izao tsy hitanay kory le izy. De zay zany no mba fitarainany vahoaka misy. Mangataka ny sitendra ndrena solony aiko ho avy any amin'ny distrika ny Betroka hitantarana ireo olana rehetra ny solitena ny komity mpikarakara ny miavatoro any an-toerana ary nilazan'izy ireo ihany koa fa tao anatiny antoko TGV no niala noho ny tsy fisiny ny fampandrosoana azo ny distrika io. Zay zany anisany ao anatiny hetsika miavatoro zay tariny présidencité zany ka mangataka ny présidencité mba ho tonga ny Betroka satria mangetahita fampandrosoana Betroka satria ray isan-jatony fotsiny ny fampandrosoana hitanay hatramin'izay. Fampanantenana fotsiny be dia be fa tsy tanteraka daholo ny akamaroany. De hitanay amin'ny fahitalavitra zany izy mandeha mitety faritra misy izy mihaino ny feon'ny vahoaka ka izy no antenainay mba hitanay hirika amin'izay fampandrosoana zay. Ay moa TGV tao aloha fa zao ndray zahay zany efa niala amin'ny TGV satria lasa fampanantenana tsy pokaty le izy raha ohatra dininay. Niakatra teto Antananarivo nanao izay fanambarana amin'ny fangatahana izay moa ny solitenan'ny ray aman-dreny avy any Betroka izay ao anatiny komity mpikarakara ny miavatoro any an-toerana. Mangataka ny rotsahan'ny solomam-bahoaka ny Tomasina voalohany hovidiana amin'ny fividianana filoham-pirenena atao amin'ny ity taona 2024 ity ireo mpikambana no sady komity manohana ny Roland Ratsiraka any Antsirabe araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Ny vina sy ny tetikasa ataony hoy ireo mpikambana no mahatonga azy ireo handoana azy. Ankoatr'izay zero toroho na ihany koa tsy misy lavaka ny lalam-pirenena fahafito tamin'ny fotoana na ministry ny asa vavety any Roland Ratsiraka ho ihany ny komity MTS ao Antsirabe. Ny Antsipriano vavao avy hatrany. Izay mikarakara ny firotsahana sy fangatahana ny monsieur Roland Ratsiraka. Président zany izy amin'ny MTS fa zay eto zany dia azo atao hoe komity mpanohana, komity préparatoire ihany koa zany. Dia mankasitraka ny paikadiny zay satria le hira zany resako to RIR résultat à impact rapide zany resaka anatin'izany zany fambolena sy fiompiana dia resaka anatin'izany tourisme resaka anatin'izany koa zany ny tany tandalana iarahantsika mahafantatra zany zao ny insécurité saika manerana Madagasikara dia io zany no tena hoe aina sy fototra an'ilay hoe fambolena sa fiompiana sy le vahoaka mandry fehizay dia mambosy tsara ny fampandrosoana sy ny vokatra. Ny vina sy ny fampandrosoana hoentiny no maharesy lahatra ireo mpikambana zany ny ambaran'ireo mpikambana. Zahay tanora eto Antsirabe moa zany dia mangataka mba hirotsahan'andreo matoa Roland Ratsiraka satria fantatray le vinany, fantatray le tetikasany mety aminay le izy ka mangataka zato isan-jato zay ary anohana anazy zato isan-jato zay raha mirotsaka izy.
nanao fanambarana iombonana moa ireo komity mpanohana ny Roland Ratsiraka ao Antsirabe ireo. Fa mitaky ny ampiarana ireo fanapahan-kevitra tapaka nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany Sambava ny 12 aprily lasa teo ny momba ny fandrarana ho an'ny vokatra lavanila ireo tantsaha mpamokatra sy mpamboly lavanila avy eo amin'ny distrika ny Mananaravaratra raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity tsy ny olana eo amin'ny sehatra ny lavanila intsony no misy fa ny fampiarana ny vahaolana efa tapaka tamin'ny fandrarana ny lavanila ho ihany ny filohan'ny fikambanana ireo tantsaha notakin'izy ireo ihany koa ny anafoanana ny CNV na ny filan-kevitra nasionaly momba ny lavanila izay ambaran'izy ireo afa tsy mahavany olana ho an'ny fandrarana. Mbola vaovao entiny Nancy Renaveson sy tokony ihany Randrianjatovo hatrany. Tsy mbola nampiara ny fitondram-panjakana ireo hevitra tapaka nandritra ny fivoriana ny raha ny filoham-pirenena tamin'ireo mpandrahara sy ny mpamboly ary ny mpanondrana lavanila tany Sambava ny 12 aprily lasa teo raha ny fanambarana nataon'ny fikambanana tatsa-mpamboly lavanila tao Mananara androany. Vahaolana napetraka ny filoham-pirenena mantsy ny fanalalahana na ny libéralisation eo ihany koa ny fametrahana ny fanamorana ny fanondranana lavanila ka tsy hisy ny contre-visite ary ny fanamorana ny fangatana ny agrément ho an'ny sehatra ny lavanila ao anatin'ny 27 ora izay naverina ireo tamin'ny fanambarana io. Mitaky ny ampiarana an'izany ireo tantsaha amin'izao fotoana izao ka nanaovan'ny fikambanan'ny mpamboly sy ny mpandraharaha miaro ny voly fanondrana avy eo amin'ny distrika Mananaravaratra fanambarana androany. Amin'izao fotoana izao zany efa tsy ny vahaolana tsony tsy misy fa ny fampiharana ny vahaolana izay efa tsy napaka tany Sambava. Fantatsika fa Mananara dia tsy toegna mpamokabary fa raha resaka lavanilo tireny dia tegna mihatra manegny zegny resaka vidin'zy ambany tsy mihinan-kanigny tsy mandeha miasa mianatra ny zaza ake ny voentaka amin'ny fanagnana ake ny société na orinasa fahitya angambany tsisy olo mahazo tombontsoa amin'ny raha karahan'izay efa zavatra contre droit humain zegny fa hitavako ny zava-misy raha ny zavatra egnany agny Mananara. Namafisiny izy ireo ihany koa fa tokony hofanana ny CNV sy ny fanalalahana tanteraka ny CA-piariana lavanila manoloana ny olana misy amin'izao fotoana izao. Voalohany mangataka zahay ny handravagna ny CNV izay hita fa tsy nitondra fahombiazana tamin'ny fitantanana an'izay CA-piariana lavanila izay. Faharoa magnamafy ny fangatahan'ny mpisehatra maro anisa amin'ny hagnalalahana io CA-piariana lavanila io sy mba hanamorana koa ny fagnomezana ny fahafahana magnondrana ny velana na ny agrément ary indrindra moa zany fa ny hagnafoanana tanteraka ny prix plancher izay mampikatso ny io CA-piariana io amin'izao fotoana izao ka tsy ahafahany ireo tantsaha maro anisa migoka ny vokatry ny hatsembohan'ny tavany zany. Efa mizoro anatin'ny distrika Mananaravaratra amin'izao ny fikambanana FMVF na ny fikambanany mpamboly sy ny mpandraharaha miaro ny voly fanondrana. Alafo mavahoafa kosa indray vita ao anatin'ny ora telo ny famoahana entana ao amin'ny faditseranana manomboka izao raha toka mandany tapakandro ny manatanteraka izany teo aloha raha ny programa fampandrosoana vaovao napetraky ny faditseranana malagasy ho ny tale jeneraly ny ity sampandraraha mpanjakana ity hatrany amin'ny 570 isanjato any ihany koa ny fahafahana manaramaso ireo entana tsy ara-dalàna anatin'ny programa fampandrosoana io izay nampiasana teknôlôjia vaovao ho fanatsarana ny fitiliana ny entana mivoaka sy miditra amin'ny faditseranana sy ny ampidiram-bola betsaka no nampiarahana izany raha ny nomaria ny tale jeneraly ny faditseranana hatrany saika ny antsasaky ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana mantsy no ampidiry ny faditseranana raha ny fanazavany ny taleny ity sampandraraha ity hatrany nandritra ny fanokafana ny ivitoerana manokana antsoina hoe centre de liquidation eo anivony faditseranana izay natao teny ivato arahantsika ihany koa ny Cyprien vaovao mbola hoentiny Nancy Renaveson sy tokony ihany Randrianjatovo. Efa mivoatra amin'izao ny paika ampiasain'ireo olon-dratsy amin'ny sehatra ny fifanerasirana sy ny faditseranana maneran-tany ka tsy maintsy mampivoatra ny fomba fiasa sy ny toerana iasany mba hampidi-bola ho an'ny fitondram-panjakana malagasy sy manara-maso ny sisy tany ary ireo entana mivezivezy eto Madagasikara ihany koa ny faditseranana raha ny ambarany tale jeneraly ny ivitoerana. Efa tranainy loatra nefa ny foto-drafitrasa ampiasain'ny Madagasikara ka tsy maintsy asiana fanarenana raha ny nambarany tale jeneraly ny faditseranana.
io moa miovaova fa raha ohatra ka ny moyenne ngamba no resana dia ny antsasa manila ny fampidiram-bola am-panjakana zany a dia ny etra eo amin'ny sistany no mampiditra azy dia ny antsasa manila dia ny etra anatiny no mampiditra azy dia ezaka natsarana ny vokatra eo ny vokatra amin'ny fampidiran-ketra dia eo ny vokatra amin'ny fiarovana an'ireo harem-pirenena eo ny vokatra amin'ny fiarovana koa ny mpiarabelona amin'ireny stupéfiance ny zavatra trafic illicite rehetrarehetra reny ity toerana tya ho an'izay efa mahafantatra sy mamoaka entana tya dia bureau izay tranainy dia tranainy ny efficacité ny mpiara-miasa dia miena satria anatina toerana izay teritery tsy dia tsara no iasana kely ny aya amin'ny fahafantaran'ireo entana mety tsy manara-dalana ny anivon'ny fahatseranana amin'ny fampiasan'ireo fitaovana moderna ao anatin'ity ivitoerana ity manomboka izao no iatrany ny fanazavany ny faritana ho adiny telo ny fahamoahany entana raha ohatra ka mbola mikonty andro atsika amin'izao amin'ny fotoana resana zao ny faritana koa ho fito amby 5 isanjato ny taux de confirmation na infraction izany hoe raha mipetraka ny teny fahatseranana hoe ity entana ray ity na mandeha par avion na mandeha amin'ny sambo ho eritreretina hoe à risque dia tokony 75% de chance zany no atratrarana infraction anatin'iny izay nefa tsy maintsy accompagner na outil sy ny teknolojia dia izay no ametrahana teknolojia arafenitra sy manaraka ny modernité mbola ito ihany io fanatsarana tao amin'ny famoahana entana amin'ny fahadiserana an'io raha nambarany tale general ny fahadiserana na omaly nandritra ny fanokanana ny ivitoerana tafiditra anatin'ny programa pampandrosoan'ny fahadiseranana misy araiky amin'ny 30 ity centre de liquidation eo anivon'ny fahadiseranana na ivato ity efa ny 5 isanjato n'ireo programa pampandrosoana no efa nanomboka ary efa iarahana miasa amin'ireo mpiano miombonantoka raha ny nomariany ty tale general ny fahadiseranana ity Vavao makasika ny fampianarana eny anivon'ny Anjerimanontolo ampiaton'ny fampianarana manomboka amin'ny talata 9 Meo avy izao indray ireo mpampianatra antselika eny amin'ny Anjerimanontolo raha toka tsy mbola voalohatra amin'io fotoana io ny tambokaraman'izy ireo hoy ny solitena ny mpiasa antselika omaly ataorian'ny fivoriana izay niarahana tamin'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra na ny CSS tandondoza ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika manerana ny nosy no ny tsy fandoavany fanjakana ny karaman'ireo mpiasa antselika ireo nandritra ny efataona raha ny nomarian'izy ireo anisy moa ny fionambe niarahana tamin'ny CSS sy ireo mpampianatra antselika teny anivon'ny université any Antananarivo nomena voaarivony sy nambinina Ravelo Arson tamin'ny karama 5 isanjato ihany no mbola voarahin'ireo mpiasa antselika eny amin'ny Anjerimanontolo nakatso tao anatin'ny fotoana ny asana raha ny nambaran'izy ireo Izaho moa dia mahakasika amin'ny filazana fampiatoana fampianarana manomboka ny talata fasivy ho avy izao. Ny antony dia ny tsy fandraisana tamin'ny karama fa nanomboka tamin'ny 2018-2019 nisy ny taratasy izay ho alefanay any amin'ny rahamantoministra fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izay natao sous couvert ny président ny université Antananarivo ny talian sekoly ambony teknika ary ny fikambana mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra mahakasika ireo tevitreto fandoavana arajara mivaliko asasarana na vacation faharoa fangararano ny fahazavon-dalana ho mpiasa raikitra na ny recrutement manaraka mba hisiny ny sata mazava mifeny atao hoe vacataire Atreto tsy mbola nisy ny vahaolana nomeny ny fanjakana ho an'ireo mpampianatra pikaroka eny amin'ny Anjerimanontolo raha ny nambarany filohan'ny CSS tandindomindoza tanteraka ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika manerana ny nosy noho ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny karama n'ireo mpiasa antselika mpampianatra vakatera efa mandritry ny efataona angarangidiny izay manaraka izany dia mitaky ny CSS Ampanantananarivo mba ho avoaka ny gouvernemanta faran'izay aingana ny volavolana didy mpanjakana anaky 5 efa ho ray volana mahery zay nalefa tany ho fampiarana an'ilay lalàna 124 tsipika ohatraohatra 5 mitaky amin'ny HCC mba hamoahany décision momba ilay tolo-dalàna efa voarainy tany satria efa mitsidika indray ny fivoriany ny anteny miera rotonta ankehitriny kanefa ny tolo-dalàna nalefa tany aminy mbola tsy misy valiny
Mbola mihoatra ny 500 ireo mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo no mpiasan-tselika. Latsaky ny 100 kosa ny mpampianatra raikitra eny amin'ny politeknika. Nadritra ny antso fanairana nataon'izy ireo omaly no nanaovany io fanambarana io. Palatsaka an-tsitrapo Amerikanina vaovao miisa 220 no hiasa eto Madagasikara mandritra ny rotaona. Anohana ny asa eny anivon'ny toeram-pitsaboana, anatsarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fahazoana rano fisotro madio sy ny fidiovana ary ny fanatsarana ny fahasalamana ara-pahananahan'ny tanora. Ireto palatsaka an-tsitrapo Amerikanina vaovao tonga eto Madagasikara ireto no tanterahana omaly moa ny fianianan'ireto palatsaka an-tsitrapo ireto tamin'ny fomba ofisialy no nanaovana izay hetsika izay ataoriny ny fanatanterahana izy ireo ny fiofanana. Nomenina Ravao sy Nambina Ravelo Arson ihany koa no mbola hitaritra ny antsipriany vaovao. Isehatra amin'ny tontolon'ny fahasalamana ireto palatsaka an-tsitrapo miisa 220 izay nanao fianianana omaly ireto. Volontera amsampana fahasalamana izahay zany hoe hiopana bebe kokoa amin'ny fiara miasa amreo CSB. Sy ireo mpisehatra rehetra mifandraika amin'izany ny asanay mba hanasarana ny fahasalamana reny sy ny zaza. Satria zany dia anisany lara-pameana eto Madagasikara. Tao anatin'ny fotoana nanaovana fiofanana saika ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana amin'ny trano fonenan'ny mponina no olana tsikaritra raha ny nambaran'izy ireo. Olana fahasalamana eto Madagasikara. Ohatra any saitiko any Fokontany ny lalana tsy tsara sy angamba na CSB lavatra be ny olona trano tsy mora handeha tongatra an CSB rehefa marary. Ulana betsaka eto Madagasikara. Tea fantatra bebe kokoa ny firenena malagasy, tea nampiolona ireo no misafidian'ireo palatsaka an-tsitrapo any Madagasikara. Tanjona iresana kosa nefa dia nizara ny fomba malagasy amin'ny pray firenena Amerikanina no nahatongavan'izy ireo eto an-toerana. Tamin'ny volana febroary no tonga teto Madagasikara ireto tanora ireto ary nanaraka fiofanana nandritra ny 3 volana nianatra teny malagasy fomba malagasy. Nanamafy moa ity palatsaka an-tsitrapo ity fa isy malagasy ahazo tombotsoa amin'ny asa ataon'izy ireo. Mety tsy ho entinay mandritry ny taona hiasanay eto nefa ny vokatriny asa hatunay fa ny azonay antukade hisy malagasy. Hahazo tombotsoa vokatra zany asanay zany ani hoani ary zany no tena reareanay. Ny taona 1990 no niforona ny Piscorp izay mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fandriampahalemana maneran-tany. Nanomboka ny taona 1990 no nisy ny palatsaka an-tsitrapo Amerikanina avy ao amin'ny Corps de la Paix ny asa teto Madagasikara izay fanatratra 1990 no tonga teto an-toerana. Ny ato no ny Covid-19 kosa nefa ny taona 2020. Ho an'ity taona 2020 ity, palatsaka an-tsitrapo miisa 220 indray no nanao fianianana hiasa eto Madagasikara mandritra ny 2 taona. Fanetretena ary fahazotoana hankatony didy izay napetraka tamiko aho. Hira malagasy sy di malagasy no nentin'izy ireo nanehoana ny anatanterahana asa an-tsitrapo eto Madagasikara. No tanterahana androany kosa ny fanandratana ho mpanjaka ny Prince Charles izay nandiby ny mpanjaka vavy Elisabeth taoriny nahafatesany ny 20 septambra 2020 lasa teo tao amin'ny Westminster Abbey tao Londres moa no natanterahana ny lanonandehibe androany tsy tonga nanatrika ny lanonana i Meghan Markle izay vady ny Prince Harry raha toka nanatrika izany kosa ny Prince William sy ny vady ny Harry ireo zanany Menada. Dia wala sika ny antsipriany zay vaovao izay hoentiny miendrika zavatra tsima. Vahiny miisa 2 no nanatrika ny fametrahana ny satroboninahitra ny mpanjaka Charles III tao amin'ny Westminster Abbey tao Londres androany. Izy no mpanjaka faha-7 tao Royaume-Uni. Efatra amin'ny 70 taona ny mpanjakan'ny Royaume-Uni Charles III izao nandray ny fiandrianana izao.
Satroboninahitry Saint-Edouard izay mpanjaka ny Angletera teo anelanela ny taona 2010 hatramin'ny 2010 no nosafidiany ny mpanjaka Charles III ho satroboninahitra amin'ny maha-mpanjaka azy. Satroboninahitra izay namboarina tamin'ny taona 2010 nandritra ny fanapahan'ny mpanjaka Charles II. Taoriana napotika ny fananana rehetra sarobidy tao amin'ny fiandrianana Anglisy nandritra ny fitondran'ny mpanjaka Charles I. Io satroboninahitry Saint-Edouard no safidian'ny mpanjaka Charles III io no isan'ireo fananana sarobidy ny fitondran'ny mpanjaka Anglisy ny fandimby na ny antsoina hoe joyau de la couronne britannique ka anisan'ireo fitaovana ampiasaina amin'ireo lanonana goavana fametrahana mpanjaka amin'ny toerany. Ankoatra ny tehim-panjakana sy ny antsy, ny akanjo sy ny saritanin'izao tontolo izao. Niova ho God Save the King kosa ny hiram-pirenena ao an-toerana. Tao anatin'ny 3 andro izay no efa marobe ireo olona nametraka trano kely mihitsy niandrasana ity fandrotana ny mpanjaka anisy Prince Charles ity. Isan'ny misongadina ihany koa any Angletera manomboka izao ny fisian'ny sarin'ny mpanjaka amin'ny vola any an-toerana. Ahitana io marika famantarana ny maha-mpanjaka azy io avokoa ny ministera rehetra izay misoratra hoe His Majesty. Marihana moa fa ny Royaume-Uni no firenena any sisa ao Europa manao ity fametrahana ny mpanjakany ity. Ho an'ny androany, isan'ny tonga nanatrika ny lanonana fametrahana ho mpanjaka ny Charles III, ny zanany Rola. Tsy tonga kosa i Meghan Markle, vadin'ny Prince Harry, raha toa ka nombambady amanjanaka ny Prince William. Filoham-panjakana maro ihany koa no nanatrika ny lanonana androany. Isa nanatrika ny lanonana fametrahana ny satroboninahitry ny mpanjaka Charles III ihany koa ny ministra na rambahiny malagasy Yvette Sila raha ny fampahafantarana nivoaka. Zao kosa resika dia hiditra amin'ny pejy doka. Mbola ito eo amin'ny rahampitso ny tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy ary isy ny tombola ahafahana mahazo ny tapakila ho an'ny olon-droa miala eto Antananarivo makany Nosy Be, Mandroso sy Miverina sy ny fivanianana any an-toerana. Ankoatra ny tombola dia misy ihany koa ny kilalao samihafa sy ny fiofanana samihafa izay karakarain'ny FEPA eny Nanisana. Tanjon'ny MPE moa ny hitondra lalam-piariana vaovao ho an'ny mpiompy sy ireo mpisehatra amin'izany. Sindeho rahantsika ny fanampanazavana. Ao anatin'ny andro fahatelon'ny foaritsika amin'ity anio ity hiditra amin'ny andro fahaefatra farantsika ho andro rapitso dia ity dia ny fahaefatra amby folo ity tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy amina dia ahitantsika tombola izay tena miavaka be mihitsy satria dia ny loka ho azontsika ao anatiny henon'arivo ariary fosiny no anjifantsika azy fa nefa ny loka mety ho azontsika ao anatiny dia azahoana billet d'avion ho an'olon-droa miala eto Antananarivo mandeha makany Nosy Be dia mbola averina eto Antananarivo ianareo dia toana ihany koa ny hébergement mandritra ny 6 nuitées. Ankoatran'izay ny loka faharoa dia bon d'achat mitetina ray tapitrisa ariary ary ny loka fahatelo dia ondry matady amin'izay hoe mahatsena be ny fiompiana azy izay dia maro be ihany koa ny kilalao isan-karazany izay ho hitantsika ety amin'ny FEPA. Ankoatran'izay ny formation izay mampiavaka ny MPE ihany koa dia azahoana fihenam-bidy 10,000 ariary atoka ety amin'ny FEPA nareo no misokatra anarana izany hoe au lieu de 10,000 sy 3,000 ariary zany dia lasa 3,000 ariary mony zany ho fandraisana anjara ao anatin'ny fiofanana mandritra ny foara. Ny tanjon'ny MPE dia ny ampandroso ny setry ny fiompiana eto Madagasikara dia ankoatran'izay ihany koa ny hitondra lalam-piariana vaovao an'ireo eo amin'ny setry ny fiompiana izay hitondra ihany koa teknika moderna izay efa nohatsaraina manaraka ny vaninandro dia ny FEPA no isan'ny fomba iray ahafahan'ny MPE manakaiky an'ireo mpanjify ireo olona rehetra izay misetra amin'ny fiompiana dia eto isika no mifandray mivantana mifanome torohevitra ary ihany koa afaka miaraka mifanohana ao anatin'izay fampandrosoana ny seha-piariana ho an'ny fiompiana izay. Dia manentana antsika rehetra rapitso ny andro farany rapitso ihany koa nanaovantsika ny fisakena tombola dia manentana antsika rehetra mbola ho avy marobe ho an'ny rampitso manomboka mivaloka maraina ny fisokafa ny vavahady ary tsy tapitra izany raha tsy amin'ny eninoga ariva dia tongava maro fa marobe ny zavatra ho hitanareo ato anatin'ny foire. Vahintsika amin'ity alina ity kosa ny avy eo anivo ny CAE na ny Salon International des Acteurs Économiques. Vahintsika voalohany Olitra Kotomalala miarabanao Ioly CAE efa elaela no nisy ary efa hetsika maromaro no natao. Rovina moa no atao izy io ary inona ny tena mampiavaka azy?
miarabany totsy dia miarabany mpijeriny Real TV rehetra. Ny SIAE na Salon International des Acteurs Économiques dia mikarakara ny andiany faharoa amin'ity taon'ity izay atao ny voalohany hatramin'ny fahaefatra volana Jona izao ao amin'ny CCI Vato. Ny SIAE moa zany dia hetsika iray ampifondronana an'ireo mpisehatra ara-ekônomika rehetra. Rehefa miteny hoe mpisehatra ara-ekônomika rehetra moa zany dia misy ny orinasa, ny ONG, ny association na ny fanjakana ary indrindrindrindra koa ny olon-tsotra dia anatin'izay hoe mpisehatra ara-ekônomika izay avokoa. Mety misy firy ny mpandray anjara ao anatin'izay? Ny mpandray anjara izay vinavinainay aloha zany en fait zany misy karazany maro fandraisana anjara amin'ny salon. Misy aloha ilay trano eva na faritra fampirantiana izay andraisana mpandray anjara eo amin'ny zato eo. Ankoatran'izay misy ilay séance de réseautage B2B izay andraisana anjara iandrasanay eo amin'ny 300 matianina eo. Isan'ny manohana sy mandray anjara ao anatin'izao hetsika izao ihany koa ny ASL. Monsieur Tina no vahiny faharoa hiakatra eto amin'ny Real News amin'izao alina izao. Ina marina moa ny ASL? Ya, dia faly miarabanao Monsieur Toto ary miaraba koa ny mpijery amin'ny Real. ASL aloha voalohany indrindra dia efa 20 taona teto Madagasikara. Izay dia manamora sy manampy ny asan'ny mpanafatra sy mpanondrana entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana ny fitaterana ny entana na anabakabaka na andranomasina na an-tanety. Ao ihany koa ny fikarakarana sy ny fikarakarana ireo atotan-taratasy ilaina eny anivon'ny seranana sy ny faditseranana. Ohatrany ahoana zany ny ataontsika hoe no hita sy ny ho atolotry ny ASL mandritra nyty hetsika SIAE ty ianareo teo raha teo ny safidy ny andray anjara sy anoana n'izay hetsika izay. Anampiko ny zavatra efa nolazaiko teo aloha dia raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia ASL dia transitaire. Manaraka izany tsara ny mampahafantatra zany fa izay dia manana sampana manokana eo anivon'ny ASL izay mpikarakara hetsika iraisam-pirenena toy ny SIAE. Zany fikarakarana zany dia manomboka hatrany amin'ny fanangonana entana any ivelany zany fikarakarana sy fandrindrana ny fitaterana ny entana zany manomboka avy any ivelany ka hatramin'ny mahatonga anazy eny amin'ny hetsika zany. Raha ho an'ity hetsika manokana ity zany dia hatreny amin'ny CCI Vato. Manaraka an'izany dia manolotra misy tolotra manokana zany atolotra ny mpandraharaha izay anatrika ho avy amin'ny oseho io. Ao zany ny atao hoe fikarakarana ny atao hoe groupage personnalisé ary koa misy ny tarif préférentiel izay omena an'izy ireo. Misy anay eran'izao tontolo izao satria birao efa mihoatra ny 700 izahay ka na aiza ireo mpandraharaha ireo na aiza dia afaka anampy an'izy ireo izahay. Tsy ireo mpandrahara-panafatra entana ihany koa nefa fa ao koa ireo mieritreritra ny anondrana entana ao aoriana ny ho hetsika io. Eo zay afaka anampy an'zareo koa zany amin'izany vina izany. Madame Yoly, isan'ny ataontsika hoe nampiavaka ny SIAE ihany koa tao anatin'izay andianefa nisy zay ny rencontre B2B raha tsy diso mety mbola izy fe zay zany amin'ity andiany manaraka ity. Ie, toy ny tamin'ny eritoana dia misy ihany ny rencontre B2B amin'ity karazany telo izy io. Voalohany indrindra aloha misy ilay hoe rencontre des acteurs izay hoe io rencontre des acteurs io zany mandeha sectoriel, mandeha misy secteur karazany maro zany izay seharan'ny mpandraharaha eto Madagasikara. Dia secteur iray latabatra anankiray ahafahan'ireo mpandraharaha rehetrarehetra mahafantatra ny tolotra sy ny tanady misy eto amin'ny tsena malagasy. Faharoa indray misy les soirées des opportunités, izy io indray karazana réseautage convivial zany. Anatina soirée zany mandeha le réseautage ahitantsika mpitantana orinasa maro be afaka miresaka amindry zareo mivantana. Dia fahatelo misy ilay rencontre par pays na business networking. Io indray afaka ifampiresantsika amin'ireo tolotra sy tanady misy any amin'ny firenena ivelany.
ho an'ny ASL kosa nefa ny ao anatin'izay ve satria hoe misy izay rencontre bitoby izay tena afaka azo tompony na hoe afaka tena hifanerasera aminareo ny ireo mpandrara zay ho avy anatrika ny oetsika sehatra iray mihitsy io rencontre bitoby izay ampahafantarana areo mpandrara inona ny anjara asan'ny ASL moa zany na amin'ny fampidirana na amin'ny fanondrana entana ka dia manentana izay zany anisy ireo anantona anay satria eo lereo efa matianina fa eo ihany koa ny izay mbola tsy mahalala ny asanay fotoana iray zany zay ahafahan'izy ireo mametraka ireo fantanina izay tiany zareo fantatra momba n'izany fanondranana sy fanaraitana zany misaotra anao monsieur Tina avy eo anivon'ny ASL nitondra an'izay fanentanan'izay ihany koa ngamba nomeko any olona koto malala ny tena hoe fanentanana farany zany sy ampatsiahivana ny daty sy ny tety andro sy ny tsara ho fantatra mahakasika an'ity ASIA io ty ye tsy mitsahatra mikaroka fomba anokafana lalam-barotra izahay ao amin'ny SIAE anokafa lalam-barotra ho atsika mpisehatra ekonomika rehetra anisan'ny mampiavaka ihany koa ny andian'ny faharoa ity dia ny Korea Madagascar Business Forum izay arahanay miasa amin'ny masuivoan'ny Korea Atsimo eto Madagasikara ahatongavan'ireo solotenana orinasa goavana avy any Korea Atsimo zany dia ny teniko farany manasa an'ireo mpisehatra ekonomika rehetra na ny orinasa izany na ny olon-tsotra tongava fa tombony tanteraka no azonareo mandritra ny salon international des acteurs économiques ny voaloha hatramin'ny 4 volana jona izao any amin'ny CCI Vato. Dia mankasitraka anareo menadary ny vahiny teto amin'ny plateau ny Real News. Mankasitraka.